Manoloana ny ady atao amin'ny kirisy tsy fanjarian-tsakafo ho any atsimo nosy kosa indray dia nanolotra 7.5 tapitrisa dolara fanampiny gouvernementa américaine famatsim-bola iantoka ny lasa tanterany adra any ampany sy ny action contre la faim any amin'ny faritra atsimo andrefana androy sy anosy gaiton andriatsilava. Valotony zay no ny anjadin'ny ahitany ny faritra atsimony nosy ary mahery vaika izany tamin'ity taona ity noho ny tsy fisian'ny rotsakorana. Manapitotaka ny ahitany ny fisian'ny tiokamena mifofofofo izay miteraka voka-dratsy ho an'ny fambolena. Antony mahatonga ny gouvernementa amerikanina iray volana taorian'ny fanambarana famatsim-bola 7 tapitrisa dolara ho fanampiana vonjy maika sy 7 volana taorian'ny fanomboan'ny tetikasa vaovao misy 3 izay mitetina 100 tapitrisa dolara anolotra famatsim-bola fanampiny mitetina 7.5 tapitrisa dolara. Certaines personnes se demandent misy amin'ireo olona manontany hoe mankaiza ireo vola ireo. Eto hilaza aminareo fa io vola io dia anampy olona maro tsy hamoiny ainy. Miaraka amin'ny famatsim-bola izay nambaranay androany anolotra sakafo sy rano fisotro madio ary fanafody sy fijaboana ho an'ny olona miisa 404 alina ny tetikasa ataonay. Itsabo ankizy hiaran'ny tsy fanjarian-tsakafo miisa 3 sy 1 alina izahay ary mpamboly miisa 404 alina no ahazo masomboly sy toana hafa. Eo ampanantenana fa ho tsara ny taom-piotazana manaraka. que la prochaine saison culturelle sera meilleure. Iantoka ny lasa tanterahan'ny adra any ampany sy ny ACF na ny action contre la faim any amin'ny faritra atsimo andrefana androy sy anosy ny famatsim-bola. Mahery ny ray faingo ray tapitrisa ny ponina ianjadiny tsy fanjarian-tsakafo ankehitriny ary mbola ahina hitombo zany raha ny fanazavana. Ponina 4 sy 1 alina farafahakeliny no ahina ho tratran'ny mosary ary vinavinaina ho ratsy ny vokatra ka mety hiaratsy vokatra zany ny fahazoana sakafo ny taona 20 sy 20. Malheureusement, tout cet argent que nous avons consacré à l'urgence Fa ireo vola rehetra natokanay amonjenaina dia tsy ampy sakafo sy hitsaboana izay rehetra mila izany. Ny programa alimentaire mondial dia nampilaza fa manodidina ny 2.4 tapitrisa ireo olona iaran'ny tsy fanjarian-tsakafo ary efatretsy no ahina ho voan'ny anoanana. Maro ireo mpanohana nanolotra fanampiana. Tsara izany saingy mila fanampiana maro isika amalina ireo filana-goavana misy. répondre à les normes besoins existants. Zava-dehibe ny fiarahamientana sy ny fiaraha-miasa eo amin'ny fanjakana. Ireo mpiara-miombona antoka sy mpamaty vola sasany ahafana miatrika ny olana any atsimo sy mitondra vahaolana maharitra ka hanaovan'ny USAID antsoavo. Nanomboka ny taona 2012 tsy ahivona ny gouvernementa amerikanina tamin'ny alalan'ny USAID ny mpamaty fanampiana lehibe indrindra any atsimony nosy. Nanolotra 7.9 tapitrisa dolara mahery iantoana ny filana maika ho an'ny fianakaviana misedra anoanana ary nanome vahaolana maharitra hiatrehana ny tsy fanjarian-tsakafo.